Efa bolana mialohan'ny hatrehana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany mialohan'ny fotoana dia maro ireo antoko politika sy fiarahamonim-pirenena no mangataka ny mangarara tanteraka amin'ny fikarakaran'ny seny io fifidianana io. Rarsona Yandry. Nandefa taratasy fangatahana ny lisy ireo mpikambana rehetra ny anivon'ny Ratsamangaiky ny seny ny sampana fampahalalam-baovao teto amin'ny Kolo TV FM ny talata 17 volana Aprily lasa iny. Namaly izany ny seny herinandro monja tao aorian'ny fangatanana rehefa ny Kolo TV FM io. Niainga tamin'io sy ny fanadihadiana fotony natao amin'ny mpanao gazety teto amin'ny Kolo TV FM no nahitana fa maro amin'ireo mpikambana eo anivon'ny Ratsamangaiky ny seny no mpiasa-panjakana efa manana andraikitra ambony eny anivon'ny distrika na ny faritra. Amin'ny anara-mangarahara izay takiany vanim-potoana sy ny olom-pirenena malagasy manoloana ny anatanterahana fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana dia indro atolotra anao ireo santonany amin'izay fanadihadiana natao amin'ny mpanao gazety teto amin'ny Kolo TV FM izay. Voalohany amin'izany, ny adjoint administration générale du territoire na AGT ny chef district amin'ny Farafangana no sekretera maharitry ny Ratsamangaiky ny seny CER any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Faharoa, ny adjoint développement AD chef district any Tsaratanana ny filohan'ny Ratsamangaiky ny CED any seny any Tsaratanana. Fahatelo, ao anatina distrika enina ny adjoint roa ny chef de district ny AD zany na ny AGT dia mitana ny andraikitra lehibe eo anivon'ny Ratsamangaiky ny CED any seny. Ireto zany distrika enina izany: distrika an'Anjozorobe, distrika any Faratsio, distrika any Vohemara, distrika any Sainte-Marie, distrika any Ikongo ary ny distrika any Fanadina. Faefatra, amin'ireo adjoint sasatsasany ao anatin'ny administration générale du territoire na AGT en chef district no sady vice-président seny eny anivon'ny distrika. Ito zany eto Antananarivo, Firaitsana fahatelo sy any amin'ny distrika an'Andramasina. Fahadimy, iray amin'ireo adjoint chef district, adjoint développement AD na ny adjoint administration générale du territoire AGT no chef d'antenne ny seny ao anatin'ireto 15 distrika ho tany isaina aminao ireto: Antananarivo voalohany, Antananarivo faharoa, Antananarivo avaradrano, Ambohidratrimo, Antsirabe voalohany, Mandoto, Betafo, Tsiroanomandidy, Miarinarivo, Arivomamo, Soavinandrina, Antsiranana voalohany, Antsiranana faharoa, Ambanja, Ambilobe, Sambava, Antalahy, Andapa, Bealanana, Mampikony, Port-Berger, Befandriana avaratra, Soalala, Ambatoboeny, Kandreo, Maintirano, Antsalova, Morafenibe, Besalampy, Ambatomainty, Brikaville, Vatomandry, Mahanoro, Antanambaomanapotsy, Marilambo, Fenerivo Est, Vavatenina, Soaniranivongo, Mananara avaratra, Maroantsetra, Anosy-Beanala, Amparafaravola, Andilamena, Sakara, Ankazoabo Atsimo, Beroro, Betokatsimo, Benenitra, Bekily, Tsiombe, Morondava, Manja, Belotsiribiana, Fianarantsoa, Vohibato, Isandra, Ambomasoa, Kialamavony, Manakara, Vohipeno, Mananjary, Nosivariky, Vangaindrano, Midongy Atsimo ary Fandrina. Santonany ihany ireo araky ny nambara taminao fa mbola ho tanterina anao eto anatin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM ny tohiny izany fanadihadiana natao izany.